fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Ity tantara ity dia novokariny Radio Don Bosco. Rehefa nifampiresaka tamin'ny mpanoratra sy ny mpanatitosy dia ho raisina an-tanana ny fizarana izany ao amin'ny chaîne YouTube RDB Live. Koa ampahafantarina izay tompona chaîne hafa mba tsy hizara ny tantara vokariny Radio Don Bosco intsony. Saza Nosoratany Njara Soa Miora Lalaina Patricia. Ovelominy ony miatra nirina Miaraka amin'ny Arliva Andro Robel Tahina Nantenaina ary niaja Tovorazana Mamonjo no nandray feo. Anjariliva no nanantotosa. Sahaza no anarako 5 taona zao miresaka aminao zao. Aty aponja no mitantara aminao. Mampalahelo raha nitantarako kanefa saraiko aminao mba hisintomanao lesona. Ahaizanao mamindra ihany koa. Za mantsy namindra ny kipy. Be dia be ny fanapahan-kevitra tsy mendrika ny raisiko. Ny sampanandalana disona rahako. Iangaviko ianao mba tsy hanaraka ny adalako. Rehefa mbola tanora fanahy loatra ianao dia mandeha anjambany, mihevy tena ho enjana. Diso matoko tena loatra. Indrisy. Afaka mitsara ianao hoe zaza maditra. Ity tantara ity no anjara biriky mba hatolotra nampy ny tanora toa. Oka ho anjara tandrifo ahy irery, fa tsy mahasoa anao. Sa tompony aza latsanenina tamin'ny nanarahako azy. Ohatray, fa mbola ho aiza letsitsika? Tomaka ty indray ianao? Nisy bandy akama ny antso ato eo lisy. Andao mba kahakamaivana any dia motsika avy eo. So dia ariva be aty letsoka. Be dio indray za. Inona koa ary ty miferotraina be ty. Angao rabainareo manala ray mafotsiny ho ahy dia mikisaka moramora ane rehefa avy eo e. Mbola tsy aloha izy e. Sody nge dia alaza neny eo za e. Sady makaleo be mihitsy ilay kidrakidraina. Kozy io fotsiny ranga hoe anifa ny tomoina androany a. Inona ary ty manasaro-javatra be ty? Ka tsy efa letsika nanala azy tamin'ny tapabolana iny ihany ary ve ny anifa ny tomoina e. Dia impiry atao anifa ary zany le olona aminareo. Tsy azoko mihitsy. Aitoko moa. Ataovy hoe nanao devoara tany amin'ny tomoina andray ary. Ka mahakamo be nge le tsy le tapatapaina e. Surtout rehefa tonga avy any amin'ny tournée dadanay. Tairo angafa tsy maninona ary e. Fa tsy ariva be hoa. Zay ahay. Tsy alina be anefa fa amin'ny 10 alina ohatra farafatarany. Amin'ny 10 ahoana koa ary. Marara ingeletsy zany. Kay. Fa miala aloha aritsika. Ie, amin'ny 7 fa tsy misy an'izany amin'ny 10 zany. Tsy te halala, amin'ny 7 ny ade zay ihany. Ok, d'accord.
mba ataovy moramora ry sazy io radio io a impira ny antsanao loha zanao mamosofina fotsiny ay anomboka indray nareo lay menomenina be a tena lasa maditra andreo manalina misy anao ty a i mandefa hira mafy koa ve dia maditra e ny nareo isak'izay metsika miorakoraka be foana jereo angezany fa malinao e zaza kely io ianao dia sa mamingavinga be oatra zany ary tsy misy raha razonao atao zany sa efa misy mpiasa vavinao ambany ao manao ny raha rasy mikarakara sakafo fa ny olona ve zany aminareo robot e ha mbola mandamina ny ato amiko aloha zao zay vao midinany tanana anakiroa ihany ny anaka tsy afaka hanenjika an'izao tontolo zao a mandamina sa hoe mody mandamina sy aty zay nahamarina ny andro zay mbola mandamina trano foana efa ho amin'ny 12 latsaka ange zao e ny reninareo sady vonjena amin'ny mampirotrano metsena manokanina isika asany zaniko tena efa tsy misy aja nitsony ny ray aman-dreny aminareo ankizy amin'izao fotoana zao a ka ny olona nge mbola manao zavatra tenenareo foana ny asesikareo e tena kivy a hitako moa reninareo marary fotsifidiny tsy andatsahana fa zay mivoaka mivavako dia hainao daholo mivaliny zay angamona antra toizy foana e toizy foana atao foana ka nareo nge tokony mba mijery koa vao mitabataba be mbola misy ataonay ato matoa zay tsy midina marenina ao ianao e ary iza monina me droanao hoe mody alina nanombokoviana indray ianao ny afaka mody alina neny korangabo e tato-bolana mandreraka tsy idiridiro io tsara sa hiteny ray hoe anniverserany ihany devoir de groupe e mafy ianao ka zaza kely vao ray ranonorana io ianao milangalanga amin'ny firy alina vao miditry ny trano andrasana mihitsy hoe tsy ato am'izay manara roatra tahaka mibaga me alina taizy ianao raha nisy bebe any mpiara-mianatra aminay maty tena andena mangy zay dia sady ny andro faty ihany koa vonjena ny anniversera andehanana ny fiandrasapaty kely be adidy kosa zaty zanako ary rovinona ny misy marary any amin'ny hopitaly rehefa tsy mino koa nareo dia mijanona e efa hita ny olona fa ny andro fatiko hoe inona oa mbola anenenanao zay indray andro any tsy te amiela anao aleko midina mba tsy andratra olona fa mampitandrina anao kosa atsaro iditranao io raha tsy te hahita aloha zaniko ianao tenindelany ana zay allo fa aiza ihany letsy efa mitabataba be daholo ane ny kilina ato e ho avy e efa anaty bus zay tsy inona voalazy data mbola anaty bus foana ve na aminareoko ho avy za fa andraso efa hoe mbola ny andry any data nandeha tsy afaka miainga raha tsy efa lasa izy tsy ne mahabe ary vao tafavoaka ataoko fa lavy ahoana e raha-pidapida ary raha-painina anareo koa zany tsy afera mihitsy tamiletsy za sheria miankina amin'ny ambotaka io zay fa sao dia misy misitony eo ny fonako atota lora aloha okay ary suro tsy maintsy koa zay an'le zokiny indray zany sika aloha tsy mahita solution ankoatra an'izay atsiny fa raha zao angamba ny eniny dadanay ataony lisaka mba marina moa le zokiny ihany ane no azo goziny izy no mikaroka raha mandreno andry mody atao hoe dadanay zany neninay tsy inona hainy madamy voahirana soma tsara mihitsy mahita olona foana izy zokiny ka alma fotsiny ho ahy ela ka lasa torobe koa aloha le kaprisiny lahy e aiza veko isako ny somariva dia mahita hoe mingitrika foana feno atsika tanina rivo ny olona nefa mianatra be daholo mba mankafy fiainana kisy ery eniko aloha vita ihany fa le ekolazy aisytsika anao hita zany mihitsy zao no mampiasa ny saiko eo
Ary maninona ho ahy lara mangatakany amin'ny dadanareo e. Sady ty ange tena vola be e. Ekolarintsika anankiroa mihitsy sady 2 mois be zao. Aleo fa iserasera amindrilereo ny aloha dia ho ity eo e. Tena zany mihitsy. So misy entana azo dakana aloha any e. Zay zao ny hitako zao lisaka rapita be. Inona tsony koa ny azo dakany io. Efa hoe mamahay benga ho azy zao ny ao amin'ny tanàna e. Surtout raha vao ao dadanay. Tsy misy azo etsehana mihitsy ao, tena hoe crime be. Dia ahoana zany ny kajy le ty e. Raha sanatry tokoa moa zany le tsy miantso ny any an-trano ny ao am-pianarana. Dia ahoana ny atao amin'izany? Tous les moyens sont bons pour les excuses. Tsika lesy tsy lany pasy zany a. Ay, mahatoky an'lahy zany a. Televola aleo toniana tsara aloha. Sao dia vao maika mijoboka anaty ranom-potaka eo koa. Aleo andenika tsara mibany dia ho ity eo e. Adaboy faty any aloha zany sery zany. Lasa mahamona aminaina betso. Ory saza aiza ianao e. Fa misy inona e. Lozanao amin'ny lalao telefônina fotsiny. Mitapy ninona loatra ny orona nitsenonao zany loka may be zany e. Hoay marina. Ay moa za mahandro loka. Mbola misy korona avariana zay tato e. Korokoro inona? Zaza ampiasonina kely a. Sao iverinao fa vendrana ka tsy araka ny agigenao lava eto. Anomboka indray zay nareo a. Maneno be foana tsy. Rainao amin'ny resaka aminao. Tsy le fatana jilambotokelinao iny. Tsy tantiko loatra ny tevatevainao amin'izay saim-patatsao. Lasa tsy misy tahotra tsony a. Ka mbola nanao zavatra zay. Mbola manao Facebook a? Facebook lava tsy nanan-kanina. Manao sofina fotsiny. Ny fianarana amin'izany tsy mandeha amin'izay loana. Raha mba nianatra lesona ianao ka mainy loka. Tsy tena siko gitsagitra firy. Iny telefônina iny foana. Fianarana ho any ataoko ato. Nenareo zany ny olona tsy mba afaka mipetraka mihitsy. Mahita tenenina foana nareo. Fianarana inona natao amin'ny telefônina e. Zao a, classe d'examen ianao. Mbola tsy nahitanao na indray maraina aiza mba nianatra lesona. Miasa mandendesy milalao telefônina. Ny reninareo amin'io latsaka ambany kely de labonina. Izy ihany zao manasalamba be, ianao tsy ireo. Milona be ato fotsiny. Efa mamraka 20 mbola tsy misy vary masaka ny loka may tsy haiko tsony. Efa andeha anokiny zay e. Sady eo karanga zay a. Tsy ilaina le feo lava reny. Ay! Zaza ratsy taiza. Zany de tena hoe mamingavinga tsoto zao. Sao iverinao fa zaza kely mitovy aminao ary a. Efa mihoatra mety mitsy nataonao a. Maninona ny olona felapelahana reo fotsiny. Oka zava tsara. Tranoko ny ato. Zany mandidy sy manapakato. Raha tsy mety aminao le fandaminana de mazo mandeha anao. Si! Nenareo tsy fitiavanareo anay efa miopapany. Isaky ny mahita anay veranga de mivazavaza foana, mivazavaza foana. Mazandoha loatra ianao ty a. Mba niteraka ihany ny vahoaka rehetra fa tsy haiko a. Mba manao toy izao daholo ve? Vehivavy kely io ianao de mahita zay mody alina. Amin'io ny ray aman-dreny niteraka tsy mba hakatoavy ny teny. Be famarina tsy azo atao ninninina. Tena hoe manao zay daniny fony. Efa mahita mifampitaritarika amin'ny lehilahy. Amin'izay fatina jilambody tsy de makaiza akory. Tsisy tahotra tsy senatra amin'ny fiarahamonina tsony. Lasa ianao ny demerde de soloy loka tsy may io. Dada koa nga mandreraka be. Dia ohatran'izay foana nenay sy dada. Ady lava. Neny indray tsy te-akaretim-po dia aleony tsy miteny atsony. Raha azona ho izy ny vavanay efa tataka tsy mety zairina atsony. Avelako ianao hanao an'izay tianao atao. Raha niditranao no afaty tampoka mahantra ny zandrinao.
Sala misovaly tapako fe ary efa tsy eo data. Amin'ny valona amin'ny 7 alina vao miditra ny trano. Mbola mamy be tamiko ny fiarahana tamin'ny gym. Nataonay roa daholo izao karazana dalàna rehetra izao. Nandramanay avokoa rehefa karazana ditra. Izany tokoa ve ny atao hoe miala sakana, mitombo ditra andro aman'alina, dia nandeha teny ny fotoana. Samy tsy afa-panadinana izay roa. Rariny be satria ka mianatra moa, tsy mivaky loha fianarana, migitrika matetika sy ny sisa. Raha mba nianatra indray dia nilozanay roa ny fandefa teny mamy. Neny aza moa tsy dia nitaraina tamin'ny dada ntsony. Leo mahitanay mianaka miato ny izy. Raharam-pirenena ho izy ny fanadinana. Afaka ianao dia tombony ho anao io. Tsy afaka kosa dia mbola anao ihany io. Asakasakao izay anao atsirambina ny fiainanao. Ny ahy moa dia namaly foana ihany ny fantatro. Namery taona indray izahay roa. Ny ataonay foana ny ataonay. Tamin'ny fotoana tsy nieritreretako indrindra no nitranga ny zava-manahirana indrindra. Ary io kion-dalana io no nanimba no aviko mandraka androany. Nandray 17 taona no bevoaka ny gym. Marina hoe fahasoavana foana ny zanaka. Saingy ilay sainay tsy vonina handray an'ilay fahasoavana no namotika tanteraka ny fiainako. Tsy misy azoko iverenana intsony anefa. Mbola tsy nahita ny dada tezitra ohatran'izany hatramin'izay nahalalako azy. Sady ny safoaka mafy izy no latsaka ny ranomasiny. Neny aza moa nandraiky narary. Ny tena zava-doza dia ny nafitsoko gym. Nga izy ny asa loha akory. Isory ihany io izy dia vita. Ahoana tovolahy? Fantatrao ve ny antony nampanatsoko anao? Le izy aloha efa arako ihany fa ahoana? Dia ahoana ny fanapahan-kevitrao? Moramora ihany aloha nareo ry dada ka. Aleo miresaka milamina tsara tsika. Moramora ny lokelinao. Anga vitan'izany izy ty. ka tsy hitako ary zany izay azo atao amin'izanyko. Le izy koa nge tampoka be. Efa miketrika solution io fa tsy haiko. Mba hainao moa hoe nahabevoka zaza tsy ampy-taona ianao. Nareo koa nge tonga dia mitabataba be. Lasa matahotra le zanak'olona. Marenina ianao a? Tsy misy raraiko an'izany na matahotra azy izy. Nahabevoka an'izany ankela tsy misy hoe matahotra ko. Ahoana nataonareo? Saika hoe esorina le izy dia milamina. Voniny izay iantoka ny lany rehetra sy ny fitsaboana azy. Maninona kely hoe? Raha misy kely dia ho fatika eto ianao a? Amin'izay ny hainao no afaka fa tsy ny an'ilay zaza tsy manatsiny. Oka zava-tsara aminareo a. Tsy misy hoe esorina. Mila miona amin'ny ray aman-dreninao zay. Be dia be ny zavatra tokony ho tapahana. Tsy maintsy alainao vadiny zanako. Mazava? Aiza kosa tsy mbola zany eny ny eritreritray. Tsy misy raraiko izay eritreritrareo. Ny zanako bevoka zao manahirana. Hienatra ho amin'ny fiarahamonina fa afambaraka tsy misy taky. Nitemerdanareo. Nitemerda. Ny ray aman-dreninao no ilaiko maika. Tsy mila anao tsony a. Raha ivaty zany izay ozonareo dia inona ny asa ataona eo azy? Ofo tsy ahoako zany. Vao nanao nataonareo anareo a dia tokony efa tokony sainany zany. Efa kitsa be io vao hoe inona nataonay. Mahevandotsy. Zaza kely io ve nareo dia manao tao foana tsy misy sainy. Zao natao hoe vokatry ny ditra. Na azo vokatra goavam-be tokoa. Ahoana ny amin'ilay ray aman-dreninao zao? Ny andro ny valiteninao a? Ry zareo ary anie tsy aty. Miaramila rabainina dia mbola namitahiraka. Mamanay indray manao vary mandeha dia tsy eto fa any amin'ny faritra. Za koa mbola tsy hanambady zany. Zay zany ny tena teny lafarany.
bon de mihinana mangazy zany alako tapitra lasinareo mandeha any tsy jima very tazako ry tena aleo antsona fa mody adala be fotsiny jima jima ke na andrasany ty mihitsy ale ty inone ino ty mifanarakaraka ty fa maniny alany miova be amin'io ve mody fanina foanako novaina daholo ny konty ny telefona moa tsy mandeha sana atao lisy tany oara ve za inona ihany ny anareo e ary aza mifampitaditady-tsondra nga andray kosa letsy a tsy misy hoe misaraka izany eo ahoana zany ty kiboko ty zany izy ary hoe kibonaoko inona moa nidirako am'izany tsy mety kosa zao ry jima rehefa azony lasany zay ny ilainy lahy de dakana fotsiny ny olona nareo menaka avy mihitsy mampime be maninona ny banda ny terenanambady fotsiny tsy hitako ane miblème raha pitsokano io de vita e tsy azoko mihitsy de amono olona kosa ary ve zany tsika e zaho koa aza mba tsy mahita vahaolana ary maninona moa zany raha mifandamina de atao le raharary jima nga ela tsy tia anatsony 17 ans vera nga de gadrainareo amin'ny resaka fanambadiana sady tsy le ty e za raha nga tsy mahavita ataovy zay ataonareo de efa miteny anao tsara zay a dadanay mantsy anaiky an'izany de raha tezitra de maninona mahazo tezitra isiko zo fototra ny any koa neny tezitra e de ahoana zany raha mitory dadanay raha baininareo zany koa no tena mandreraka be a maninona raha tsy mifanamerito de ataovy ariko mahazanaka miaramilanao koa mantsy ny lalàna ary ndranakoa ranga ianao mialana e jima manimba revy fotsiny tompo jima jim antrere lasa ihany le adala be iny tsy afaka mbanandray andraikitra tsotra zany nareo fa efa saika hiakatra ny raharaha vo tonga saina miandro nitoriana mihitsy ve ka ifa tanterana ny sitraponao raha misefa aleo ilamina am'izay ny amin'iny a sitrapoko zao ry angaty a zao ny tokony nataonareo na ahoana moa ny zanako ny saika navelanareo ibabikitra fotsiny mihevitra mantsy ianao fa hitondra lamina zao zavatra zao a fa vao maika zao anakorotana akizy tsy vonina ny vady terenareo fotsiny ka paitsita fery tokoa ny ianao mba azonao a-tsaina ve fahafambaraka anay raha navelanareo mibabikitra teo ny zanakay raha zany no amin'ny toeranao a aleko nanalehibe zavikely toy izay anery olona misafidina tsy olana aminao zany hoe nahabevoka zanak'olona ny zanakao omenao vahana izy alangalana fotsiny anary andraikitra fotsiny tsotra zao na izany aza tsy ampafirina izay miteraka tsy manambady ny zanakao ay mbola zany ihany ny vavanao sofa vita le soratra fa ratsy zany zao a efa vita iny izay ny ilainareo aza mifampitaditady tsony entinay miaraka aminay eny manakary izy anindray zay fanjevonay menakavy ihany ohatry ny hafahafa nge za fomba firesaka ao zany e so misy hevitra ambadika bon zay fandraisanao azy tsy ahoako e rehefa te hitsidika ny zanako ianao a de makanesa ny manakara aleo am'izay zay mianakavy kisaka moramora e mampitandrina anareo any amin'ny zanako iny a tany re misy so anaovanareo toeta tsy zakany efa miteny a rehefa nalefa nanambady raha ngaty de nalefa efa lasa zanakay io am'izao tsy anao ntsony andao am'izay tsika raka izy amonjy fodina am'izay a ndray aman-dreniny sasany raha namoaka ny zanany manambady totretrika sy faly avokoa za ty very fanambola velona mety koa ve ny fanapaha-kevitra e sa antery fotsiny tokoa ny nataoko hita tamin'ny endrika rijima menakavy ny atezerana na ataony zara fa vita le raharaha tsy nasiana ataka tsy nasiana vodiondry
tonga de tety amin'ny firaisana de vita. Amin'io efa 7 volana ny kibonjanako vao natao soratra. Tsy zakako ny nahitana azy mianaka ny saraka teo, ary tsy napoziko hoe hoentin'ny zareo hipetraka ny manakary sahaza. Mampanahanaha indray le teny nga Ernesta teo. Tsy tesaina n'izany akory aka. Tompo, mba hampio-reny zanako e. Ianao no ka hitatana azy amin'izay alehany rehetra. Tanora fanalo ohatr' izy ka mba arovy eo ambany elatrao. Ary ino ty mampitanaka be anao eto fotsiny? Tsy manandraraha ho atao? Dada, Zoviana kay Jim vao tonga. Efa tsy misy ho raisina tsony zay. Olona mitady vola ko andrasana. Inona ary zany? Ka natao izay alanina ny volany meny hoe tsy misy foraisana sady? Sara fa vola ngeny apetsaky Jim e. Amin'io izy isan-kerinandro vao mody. Ny kojakoja n'ity zazo ty zao tsy isy tokotaniny tsony na kely aza. Ny anareo raha tadiavina. Zao no alihany rehefa maivandome anakavy. Tery vai manta fotsiny ny anareo. Olona mbola tsy vonina ny terena. Ory dada, ohatran'ny voamaika mahafaly anao angeny fa avoazako. Aminao zany de tsy olana na de tsy manome volana ivady aman-janany azy Jim. Inona ary no ataoko hoe ozy ianao e? Mbola zaza tsy vorosaina iny nanambady. Tokony mba hanaronao izy. Sitrapony ny rahanay. Adito ny mamelona anay. Tsy efako ranona. Ny asako aza mahabadenina. Efa safidinao io. Donc, hatreo fotsiny. Ary aleo amonjy amin'ny madama fa eo ianao. Mbola azo atsona hoe ray aman-dreny ihany ary ve iny. Angany isany saina kory hoe tsy misy hohanina. Iza renao ry Jim e. Nahoana no ampitondrainao fahoriana ohatran'izao izay mianaka? Izy aza moa efa niteny hoe nareo miketriky ny angeja. Ianao ozy izy no taraiky aty. Tsy avelan'ny zareo mifandray firy amin'ny dada sy ny intsony aho. Nalainy Jim ny telefonako. Asa fotsiny angamba zao izay tebotebon'izy mivady. Jim ihany no mampidi-bola, dia izy avokoa no mitatana ny vola rehetra. Tena ory fiadanana marina. Inona moa no nahory ateo anilan'ny dada sy neny? Sao nefa mangidy hatramorora. Ny kibo efa ho latsaka. Eto tsy misy na dia lamban-jaza ray aza. Piasa trano ny fiheveran'ny rafozako aho. Amin'ny Jim mandray mpiandry ny tranony aho. Vono, fampirafesana, teny marary sy latsa makanina. Reo no mameno ny fiainako. Fery aty tany lavitra aty aho. Iza no mba hanampy ahy aty? Ampangino zazy io ranona. Mahakadiro mandreraka be. Ary efa tonga ve Jim? Mba afaka omenao firevy izay. Aleo izay mba hiakatra. Tena mijaly be izay mianaka kely aty. Fa vehivavy mitonatonona angaty manoloana aty. Zakao fa sitrapo. Mijaly aho hoe mijaly. Tsy misy miakatra zany aho, mazava. Tsy misy sakafo izay ato. Le zaza tsy ampinono. Nahoana izay nitazominareo aty fotsiny nefa ataonareo ohatran'izao? Zao rehefa mila raharaha sahala amin'ny ray ny zafilemena. So mba tsy rariny kosa re zao ry dada. Avelao ary mba hiantso ny ray aman-dreniko e. Aleo ry zareo mba hampifanana aty.
tsy vitako le sady mitaizany manao to mitady ho fetsy mitetika hoe iantso azy ireo dia amin'izay mba afaka mandazanay. ao rehefa tsy ilaza nininina amin'ny sareo ahy mpamiangavy anao a aleo akatin reniko ampifana. Raha mahay manakombombava tsy olana azo dinihana ny ampidinana azy ireo. dada mitalao aminao re ahy aleo moa neny mba akaty bon mbola ho hita eo zany ary aiza ho ajime izay no tena natondihako. fo maraina be izy de efa lasa laza izy hoe raha pitsona izy voatonga eo. ay aleo zany aloha za andeha dily be ko ny sofoko amin'ity tomanjanaka reo ty ka. Jim, afaka manome vola ve ianao? Volinina foana e. So iverinao fa mamboly vola ary mibandy. Hitondrako sazany amin'ny dokotera rery Jim. Efatry ny alina nge io zazy io narary e. Nareo tonga avy any sady mamy be mbola mila hady any. Angamo tsy efa hoe zatra indray nareo ka. Diso zatra loatra aza. Le zaza marary tompoko ny ilaiko vola. Mila entina any amin'ny dokotera io zazy io. Ato nefa tsy asianao vola mipetraka mihitsy. Na ny anina hoanina aza nge ato tsy misy ry Jim e. Zao le maka mamody ato. Voeny ambaravarana fotsiny de vavabe anao no mitsena. Zany ve nama de atamana? Andray zany mba valy tenao. Za tsy rarahinao tsy maninona. Fa io zazy io kosa tokony tsy ataonao ambany zavatra. Na hoana koa moa ianao raha mampitady. Marana nge zany te hitady vola mafy nge zary Jim fa tsy afa-manoatra e. Ho ariko ay sara ny zanako aminao. Na de izao latsalatsa lavy sao aza mba marary any. Efa ho ilao amidiko hatramin'ny tenako noho ny tsy fisina nge. Inona ny raraiko anao na ivaroteny anazy? Resaka sakafo indray efa namela volany amin'ny ramamany aho. Aterinao sakafonareo. Meo akanjo madio fa maika. Ato zany hotely de misola akanjo no tianao ato. Maninona nefa izay raha navelanao nodiny araka tamineny ketsainareo ato fotsiny nefa mpitsaliana le olona. Tsy azoko izay tianareo atao. Tsy misy mpanasa lamba sady tsy misy mpanao rarary anina. Eto koa tsy misy modimody zany. Nga ianao ny terenanambady e. Eto samy miatra eto sika. Tsy vanina raha nareo menakavy. Olona tsy mifatotrovana. Zany raha nampiotsina anao kely akory hoe marary ny zanakao de tsy nijerenao akory izy. Aiza le zaza? Aleo izy hoentiko any amin'ny ramamany. Izy no mitondra azy any amin'ny dokotera. Enao indray tsy mahazo atao mahita ravina varatra zany. Ao ve? Odio aiza zay olona Iza koa ary zany. Tonga salasalan'andro be. Aleo hoe tsy areko vetivety. Hoavy e. Ody anaka. Dada ihany ty e. Andriamanitro, dada to tonga tampotampoka be no. Ny zanaka. Nahoany dada? Tsy diso adresy aminao. Nahoany dada? Aiza zazakely? Salama avy anareo aty? Manao inona ty dada? Sa misy olana ve? Salama velonareo any nareo rehetrarehetra manahoana? Ary angana iny tsy mba mandeha? Nahoana raha mpandrosoana aloha ahy fanontaniana tsakatony ianao. Mandrosoa ary aiza entiko ny entany dada. Eo mipetrapetra aloha dada. Nisy mission nataoko taty de nanararotra ny vily ahy. Ay. Efa nanontaniako tsara ny neny misy anao. Ny rafozanao koa miaramila de be pahalala. Aiza reny zavikeliko e, tia hitanazy mafy a. Efa ho roa taona mahery tsika mianaka tsy niona.
Mbola matory izy ao. Ay, Ro toana mahery tokoa moa zany tsika tsy niona ry dada. ay mbola matory ny zavikeliko. Zahay salama tsara avokoa ka. Neninareo nivizaky ny rotoroto lava. Ka maharitra veny misy eo any dada ty. Ato amiko kokoa moa zao tsy misy masaka azo arosoko. Ok zao. Aza misahirana foana ianao. Ny amin'ny diako indray tsy haritra. Raha hariva ihany dia tsy maintsy miverina miaraka amin'ny zalahy. Tray mandalo dia miserana kely fotsiny very dada. Manina nefa raha mba matory. Tsy afa-manoatra anaka. Hainao ihany ny asako. Ary ny vadinao anga Miasa izy ka. Mety alimbe zao iny vao tonga eoko. milamina tsara ve nareo? Ianao tena lasa nahibe Nga misy olana sa ay mandainga ny reninao? Mandainga maninona koa zao neny? Lazainy hoe bilangana sy botrabotreriony ianao. Mifanohatra amin'izany nefa ny tamin'ny masoko. Sa misy olana kosa ary? Teneny deneto dada. Dada koa zany dia mahita lasaina. Efa hoe tsy misy olana izany. Le zaza no milositra be minono. Reraka be anefa mbola tsy fokisarahana nono koa izy ny tena mariny. Misy olana nefa mifahitako ny endrikao nahoana raha mbara ny dady vonina nampy anao ary nahoana koa nareny tsy mba miakatra mitsidika anay ny fireve ny olana rehefa ohatra reny dia miakatra dia atao peaka. Raha mba fantatrao mantsy ry dada. Indrisy. Jereo tao latsaka ho azy ny ranomasonao. Avy ny zanaka dada eo tantara ho anahy. Malahelo mafy ianareo efa mianaka. Tsaroko foana ry dada ireo adiadintsika mianaka. Aleo rehefa hanangom-bola dia miakatra an'izay rehefa malalaka. Na dia tsy lobava azy ianao ry zaza. Miteny ho azy ny sary. Hitako misoritra amin'ny endrikao ny azo fijaliana lanjainao. Mitondra faisana ilay sombinaiko. Ka inona ho azy zao no mba netiny dada ho anay Aleo hitady vahaolana aloha. Ampitiako ny zanako sao no bandry miara-mila toetra tsaka ty. Dada. Aiza ho azy mba nentinaoko. Ahoana hozy ianao zafady? Inona koa ary ty miasa saina be ty. Mba omeo mofo aloha raha nitondry dada. Ay, vavy be io koa ve dia mbola hitondrana mofo ihany olona efa niteraka ray. Zay fa taitra. Alevo ny zavikeriko fa tia ahitana azy mafy aka. Ay, andraso fetifety ary. Ndry nahatory be sarobidy kely ny dadabe. Tia ary izy. Raisy fandeha amin'izay Ao ary. Dia mangingina kely eto indray izany zao izay mianaka kely. Mampamanga any amin'ny izy tahany dia any amin'ny eny ihany. Mafy zao sombiny haiko tena mafy zao. Noho ny tsy fieritreretako kely dia zao ny vokany. Ny zanako vavy lasa miady amin'ny fiainana rerety tany lavitra ty. Zao nanjara tandrifo ho ary dada. Zao ny vokatra ny tsy fanarahako ny teninao. Okizay dada. Vao mainka tena malahelo be. Ty ataoko aposinao ty tehirizo tsara. Raha misirika afahanao miakatra dia tonga hafa. Miandranao foana dada sy neny. Dada. So dia ho lasako aty daholo ny vatsikelyinao. Efa be dia be ange izay. Efa volany manina sy neny anao reny. Angalaovy atao foana ivarobarotana ohatra na tsy haiko. Dia raha sendra manontany ny vadinao aty teneny fotsiny hoe vola hitako. Tiany meko anao faran'ity kosa
tia irizy dia atao fre anao raha sendra mba te hiakatra nareo mianaka kely. Misaotra betsaka dada, tsapako ankehitriny ny fitiavanareo a, tsy maintsy hiakatra ny foana izay mianaka ary mandehana amin'izay sasa miandry anao ilay olona kanao. Avy io filiko nareo mianaka kely. Pitsana ratsy reto nareo e. Velomy zazanako izany dia mifony data. Velomy data dia mirary soa, tsy ho azo tsampina ny eny ty dia velomany amin'eny ihany. Ny zanako velomary. Lasa mampitombo entana foana kala an'ity zany. Manao ny data? Mahasarym-pisaina mihitsy ty varobarotra anao ty a. Aizako vetivety eo dia lasa be. Ny tianao ambara ve hoe sao dia nangalariko ny volan-janakao? Aza manany amin'izany, tsy misy irika azahoako an'izany. Iza ny mahalala raha entana tao an-trano no namidiny ny anina? Possible be koa zany. Efa ny verifieny mama tsara ny entanareo ka mbola tsy nisy mipika aloha hatreto. Averiko indray fa tsy misy ahinao ny amin'izany. Dia ny varitena zany? Sao dia mba efa tsy rarin-tsony kosa zany ry data. Vola hitako teny an-dalana no nampitomboiko. Ny fiheveranareo zany ve dia tsy hivoatra mihitsy e. Sady tsy tokony ho falaza venareo zany hoe mba mitady vola. Tandremo se hoe mahitahita vola kely eo dia iso dingan-drambo a. Inona moa zany ary le tokony hampitingan-drambo ahy e. Nataoko ty sitrana mba hividianako mofony zanako. Leo an'le latsaina makanina koa any tena marina. Io fa mitady iseho amin'ilay sady. Ary inona indray moa zany tabataba be anareo tato zany? Ity fatitsena kely ty no hitako mahatonga korotana lava eto. Tsy misy idirany tsenako zany. Ny ditran'ny zanako no mahatonga ny korotana eto. Aizako tonga ty an-trano ny vehivavy no manatitra kabary. Izy mpangalatra indray no manatitra azy. Ka aleo ataony ihany rehefa sasatra ny miaina e. Aleoko mangina sy manaja teny. Ny tanjonao mantsy efa haiko hoe niandratra mihitsy. Zay koa ny fahendrena ranona. Aleoko mamonjy asaka. Mandany lera amin'ny raha tsy manjary. Azo fiheverana kely ry Jim ny adalanao a. Manino? Aizako tsy misy tany iainana mihitsy eto. Tonga isan'andro ato ny fatim-behivavinareo manatitra ady. Enao ty koa. Enao izay no mila vaniny ihany dia hoe azafady. Ny sipanao tsy mahay miaina. Ny mamanareo koa tsy menatra ery amin'io mandrisika azy. aza-pidirinao amin'izany reniko a. Ka marina anie zany e. Tonony efa diso le anady loatra any. Etivana daholo ny rafozana, ny piray vody-rindrina. Eny fa na dia ny vady ato an-trano aza. Zange moa diso foana eo imasonao e. Mangina no mety amiko. Aza be fetsiketsehana eo e. So iverinao isan'ambotamby anao ary io. Ka nahoana ary moa zany tsy omenao sakafo tsony ha? Lozika be zany ry anina. Samy mamelona ny tenany io. Dia aleonao zany nanina amin'ireny fatim-behivavy ireny ny vola. Za meko ny volako tsy omeko anao zany. Rehefa tsy faly ianao dia akapoy amin'ny tany ny loha. 770 ianao a. Fa ny ray andro mbola tsy ho tantinao. Za kely aza mba ianarana kafaraina. Sa mitadinina indray? So dia verinao akoho ary any vonovonoinao fotsiny ohatran'izao foana. Zay tiako ihany io. Ary tadidio kova aty amin'ny territoirako nareo zaho. Zay tiako no atao. Tsy misy azo mianina atao fa tsy mitomany. Koa eo. Mama. Okizay Jim. Tena marary ange zany. Dia fahavalo zany ny fandraisanao ato. Zany ve dia mbola anontaniana ihany. Dia. Efa mba nataoko avokoa ange izay sitrapona rehetra. Enao ihany namotika ny ho avoko.
nangeja tamin'ity fatinafatina tokantrano ity. Sitrapony rana nge zao ritreme. Nahoana moa zany ianao nilangalanga fotsiny. De treo ary fa sitrapo zany ny ianaoko. Tony mandoto rivotra betsy. Tena manao tsinitsinina na mihitsy ianao a. Tsy misy hiaritra be an'izao kosa aloha eto hoe vao mahita tatakeo aho de lasa aleo mody any amin'ny tada sy neny any amahazo ilaiko rehetra, fitiavana tambitamby rehetrarehetra eto ohatran'ireny andevy reny. Tsy misy masoandro miratra ny fiainako. Tapaka levitra hoe hitady moyen ao tiako. Ezahako tsy ho fantatra izy menakavy nefa izany. Tata! Aizy nareo rineny a? Ay marina, ny zanako. Tata, manao ny tata. Nahoana? Ay tonga nareo mianaka. Nahoana ny tsy niantso de nitsenaiko e. Tonga soa sarobidy kely. Io izy io. Matesa alohanao anaka. Tratra sory tata. Ie, tsy manana telefona de tsy afaka mba nampilaza akory ane. Ka manahoana nareo? Aizy neny? Omeo anaty aloha ny zafikelyko Tanao makany amin'ny dadabe ianao. Ny reninareo mbola lasa nitsena any. Ahoana ny zanako dadabe. Tonga ihany izay mianaka kely. Ie, inona anaka amin'ny vavao a? Asa fotsiny zao zay hafalindreninao a. Za koa sangery dada efa tena tsy androko mihitsy zay ahitana anareo e. Indrindra moa zany fa izy da. Ie, efa tia hitanao mafy ry zareo. Omaly zany nareo ny ala tany. Ary angaty tsy mba nandeha mivadinao. Mba miangatra ianao ry dada. Fa ahoana e? Ao, tantarao amin'ny dada amin'izay ny olonao rehetra. Efa tia arivo ianao zao. Tsy misy tokony atahoranao tsony. Dada, nitsoaka izay ny ala tany. Zany? Tsy misy mahalala hoe nankaty izay. Teraka ny anabaviny Jim de lasany ireo ray aman-dreniny. Nitsoaka ahoana ary? Aza vao tsara aloha fa tsy misy azoko. Aleo ary fa ho tantaraiko amin'ny dada ny tena marina. Andraso hoe jereko vetivety zany. Manahoana tata? Tatatatalahy ahoana? Inona ny an'lahy? Manahoana tompoko? Afaka mba mandroso ve a? Saika mba hijery azy mianaka. Tsy misy le tia. Tsisy. Fonary tata. Tsapako ny adalana nataoko. Tonga mandadilady eto aminareo aho ifona. Raha sitraka ao re mba hampandrosoy aho. Vita ny nataon'ny lahy de tonga lahy ifona. Efa bolana teoriana ve vao mahatsiaro vaty aman-janaka? Efa tsy izy tsony kosa zany Sedra problema be dehibe zay. Mba afaka miditra ve aloha anazavako ny olana rehetra. Mendrika ianareo menakavy koa zany e. Anga moramora ny zigo nampitondrainareo ny zanako. Mafy alahy mbola samy fanatitava amiko eto. Aleo aloha mba nazavy. Hitanao, tamin'ny fotoana ny akaran'izy mianaka taty ireny, tamin'ireny no niteraka le zokoko vavy. Mateo piterahana le zokoko. Fa sairana mbe nenay mikarakara n'le zazakely. Raha volana taty aoriana indray, narary mafy ka voaterina hidropitala ny reniko. Tapaka lalan-dramadinika izy. Mety hoe vizana loatra koa angamba. Nanao ambotay azy ny problema tao aminay. Ila tsy ho araka ny vezivezena. Ny vola mandeha ohatran-drano. Zay hitanao io ange hiakatra hijery fanafody dia mba nivily. Malahelo mafy azy mianaka. Miangavy re. Aleo zay mba... Ay! Raha azoko tsara zany dia aka an'le laboniny alahy. Sahirana mafy matsinareo
mila azy alahy mba hikarakaran-dreny lahy. aiza kosy aza ty atao an'izany le izy sendrany tsy azo anoarana ane izay Resabe fotsiny neny lahy. Zarako aza ny zanako afaka taminareo. Vitanay le tsy nenay a. Samy manana ny larany amin'izay nareo. Fonare tompoko. Mba avelao aho eona amin'izy mianaka. Zao no izy rijima. Le zaza ny jereko. Avelako eo nareo. Saingy tsy ekeko kosa raha ny hoe hitondra azy mianaka hiverina any aminareo. Laviko tsotro zao zany. Sotra indrinanao ary. Sanazany tokoa ny atao hoe tany-pitiavana. Tsy nahatantiny tambitambiny Jim dia niverina tia manakaran-dray. Tsapako aloha hatreto dia tena niova izy. Niverina toy ny taloha ny fifangatiavanay. Milaminda amin'ny ery izay telo mianaka. Tezitra mafy tamiko anefa dada. Saingy mbola tia any Jim. Mbola tia hanafitra an'ilay tokantrano keliko. Tsy haiko izay ho toy ny tantara fa dia manantena. Aiza ny malalako. Inona kity mahavariana be andry? Chérie? Eo. Efa tonga ianao e. Ary tomba tonga aloha be. Maika hitanareo mianaka kely ako. Mody zany io. Dia tsy namelanao marina zany raha tsy niverina taty indray izay. Inga ny amba tsy haninona tamin'ny fanapahan-kevitro. Enao koa zany. Avelao any lasa ombany lasa. Koa. Sotro kosa ianao dia manao an'izay hiverenanay taty fotsiny. Aiza kosa. Rehefa milamindamina ny olanao dia hiverina indray reny toetra ratsinao reny. Dada ary nge tena tezitra be. Inona ary ty? Efa bandy vaovao ny ety. Mangita nge reny nampitondrainao anaty aty reny. Ifonako daholo reny. Ao fa tena hiezaka ny anao an'izay faraheri koa. Mahazo matoky ianao. Tsy hamerina an'ireny intsony a. Tandre maro moko. Izay nge efa niomana ny anao divorce mihitsy. Ndray zany mba toetsainao. Enao ve zany dia tsy tia atsony? Ka ianao nge no hitako tsy tia natsony. Inoko maromarina hoe noho io zaza io ny amerenanao sa diso ve a? Zaza mbola tena tia andry. Mbola tsy matitra ny tamin'ireny. Zao tokony omaiko fa tsy hampirafy anao intsony Tandre maro tratrako azoko atao amin'izay koa zany mitantana ny volanao. Ena kery mpanjaka vavy ny foko olom-baovao ankehitriny. Tsy te hahita hoe ray volana na roa volana ihany zany. Mba matoky moa akia. Inona ary ty? Ohatray, angamba mbola matory foana hatramin'izao. Andro efa mifiry ve izao? Efa tonga ianao. Toa efa mazava be tokoa izany andro izany. Bonjour aloha nareo telo mitsamina. Efa mifito maraina nge izao Toa be torimaso be nareo. Tena tsy haiko re. Mety marary ngamba. Marary inona? Aiza marary anao? Jim. Ahoana ke? Misy zavatra tiako anontaniananao. Enona ary le tsy milamina fa alamin'ny dady. Sao ohatra ny reraka be zany tato ato Reraka be? Tsy azoko. Sa hoe be voka indray ve? Ay, tsy be voka re Ny mahagaga fotsiny ohatra ny mangorangorana be ny vatako.
dia misy tsy ranokafahafa be mandeha amiko. Lasa mangididy be ala izy, sady mamofona be ihany koa. Tsy haiko tsony, tsy haiko. Inona zany nataonareo tato? Aza zakely mody anaovana sinema be eo a. Fa inona ary nataoko teo e? Ianao angamba zany niverina tamin'ny adalanao indray? Tsy misy ampiasononao zany eto e. Enao zao no manao fikanofa be tao. Aza dia mifanendrikendrika rery Jim. Ianao nefa zatra nampirafilava. Aza mody vendrana be eo a. Tonga de tsoro ny marina. Rehefa mba nomena vahana kely de midingina amin'izay. Ka inona ary zany no marina ho tsoroko eo e? Aza mety tsara velatsia eo ianao. Zany hoe vao tsy misy mpanara-maso ianao zany fa narary mama de ataoko tsy vita moro zao a. Aza ilika ao aty amiko ny rihatra rehetra ry Jim. Mazava be re zany e. Raha vaty amiko tokoa ny aretina nahoana ny tsy maninona. Ha? Ianao ne zao marareo e. Andao iaraka hitsabo tena dia ho hita eo izay nevin'ny aretina. Fantatro tsara ny zavatra nataoko. Za tsy mahefe. Ianao ve marary de zany tsabo tena? Aleo fa ifanjeva eto indray zany tsika. Inona ihany le tsy zao tabatabanareo izao a. Lasa manala baraka le izy indraindray. Tsy mifidy andro, tsy mifidy ora fa dia tabataba be foana. Fikan'izay zany mandreraka be. Tsy haiko hoe mamaly faty ve izy sa ahoana. Fa inona aloha le tena olany? Milaza ho marary izy. Tsy nanaiky raha tsy nandeha dokotera tany. Avy any izy de nilaza hoe voan'ny sifilis. Ahoana koa zany de ty grave be ne zany e? Zay no mahatonga ny ady lavanay aho. So ary mba mampiditra lehilahy tsy lera ao io e. Za kosa aloha marina hoe tsy azoazoko ny vadiny lahy, fa tsy sura hoe manao an'izany kala. Ialahy zao no mety mijabajabaka tany. Mila mitsabo tena koa nge lahy zany. Nareo koa zany. Nareo indray nitotra miaro azoko. Non, tsy hoe miaro a. Saingy tsy afaka niny mikipy manoloana reto karazam-bevavinareo reto ka. Zay no lazako hoe mandehana koa mitsabo tena. Eny e, tsabo tena ka. Sahaza indray aloha korotaniko hatramin'ny farany. So mampiditra lehilahy ao mantsy. Mama marary de tsy misy manara-maso tsony zay atono. Nenareo koa nge olona efa mipetraka tsara tany mbola nampidiana ihany. Zao jereo mitondra vitan-dratsy fotsiny. Diso be kosa nareo e. Iza nanampy antsika tamin'ny fikarakarana ny mama? Sady ny zanako kosa ve ozy nareo ariko any? De mba lamindamina ary le ady raha izany. Manahirana be amin'ny piray vodorindrina le izy ka. Sady laho mamony be. Tsy tiako mihitsy ny vavan'olona. Okay e. Efa voaray zay. De mitsabo tena ho ahy ialahy. Eno ho ahy. Ary izy io bandy miresaka misahazy eo am-bavahady io. Io ary le fanahiko. Mody tsy nasiako lagy zay elaela zay de zao ve. Tony vehivavy tony aloha gidragidraina ihany mety aminy. Ahita lehilahy ianao androany. Ty le izy fa misotra betsaka ry se a. De raha pitsondray veloma. Andriamanitro. Tsy Jim ve ino marimorimo be iny. Tena tazana zany zazododa teo. Tezitra be zany poziny zany. Zao zany no atao rehefa tsy misy pahita. Tratrako tsara. Soa fa nody aloha kely androany. Inona ny tratranao? Mbola mody fanina ihany. Hitako tsara ne nareo fampitazotazona be teo iny. Dody iny e. Nindrana telefona taminy a. Ay! Anomboka indray ianao a. Za zay varotana sakabeloa. Reny no ataonao de za foana no voendrikendrika.
efa niezaka ny tsy niady firy-tsony ah. Enao ndray mbola mampiditra ny rafilako ato. Inona ny tena tianao atao? Moramora rehefa mararina izany e. Tsy misy nininona nataona inge teo e. Tsy misy adalainao zany eto e. Nindrana telefona ho any nataoko teo. Afaka mbola mpanatsoanao izy dia hifanatrehana ny zava-nisy. Mpandoatrany reny ve mba hanindrinao ahy e? Reny daholo ny entanao. Tsima lasa ianao mandeha ihany, tsy mila vehivavy janga. tsinona avy alory aloha za mba hanasavy. Tsy misy azavainy zany e. Raha tsy teo vonoko ho faty eo ty a, de lasa mandeha. Ka ho aiza mity andro maizina be ty re zahay e. Mba miangavy morery Jim. Aleo mba raha pitso maraina mandeha. Lasa ianao mandeha ho ah. Tsy te handatsa-dra ny tanako anankiroa. Aleo a mandeha any a. Jim, mifona re ahy e. Jim, lasa ho a mandeha any ho a. aiza re zahay e. Tony tena vehivavy marivo salosana. Osy! Ka ndeha ho aiza ro aza telo mianaka kely ozy ianao e. Zao ny atao hoe rokalika. Mafy zao. Tsy ero nge fahorindreto zanako e. Nianatra aman-dreny tokoa toy ny tsipakombalahy. Raha mahafo mahafaty, raha tsy mahafo kosa mahafanina. Kekeriny nenina tanteraka. Saika tsy hitako ny asiana ny tongotra ny alina nenanay teo amin'ny Jim. Fahoriana tsy misy toy izany ny anay telo mianaka kely. Nakeny amin'ny stationnement aho. Chauffeur hitondra lavalina hiakatra ho aty tanàna ny angaviako. Rato no anarany. Talao mafy taminy akanentiny. Nisy olona niantrana ihany koa mba nanaiky ny fampisisika taminay tao anaty fiara. Nalahelo azy rovavy kely ny olona dia nanampy anay daholy. Tsotra be rato. Rehefa tonga taty tanà dia mbola nanampy anay ihany izy. Nisy madama fantany manana gargotte kely. Dia ny angaviany io madama io mba handray anay telo mianaka. Madame Monika koa moa tsy nanisy olana raha teo. Za koa izy mila olona nampy anahy. Rehefa amin'ny alina dia afaka matory atantsena ry zareo sady mba miandry tsena. Dia mba nilamindamina teny aloha zahay. Izy rovavy koa efa tsy taiza be tsony. Efa taona sy herintaona sy tapany tsinona. Milalao eny izy roa kely dia verivery tsy ihany. Tsy nahita olana izay nandritry ny volana vitsivitsy. Raha tokoa nanampy anay foana. Ndrahona mainty ny tatao anefa dia avy amiko ihany. Nifankatia sy rato. Izy anefa efa manambady ara-dalàna. Tsy haiko izay nahazo ahy. Mety hoe te hanadino any Jim matsotro izao. Lasa ny antsambytsamby tamin'ny lalan-diso aho. Nanao adalàna be any araka tamin'ny rato. Ary ny tena zava-doza dia tratra ny vadiny izay roa. Efa nikasa hitory ahy ilay vadiny. Indray andro aza moa dia nanakarama olona izy mba hamono atao an-tsena. Be dia be ny entana very simba. Tezitra mafy tamiko Madame Monika. Voaroka teo ny eo aho. Tampidalaka le izay telo mianaka. Tsy nahita iso intsony. Tsy maintsy niverina tany amin'ny dada sy niny. Ary iny ty mampitongizina be eto fotsiny. Nga malaelo madama sady. Koraha tsy tezitrako. Amin'ny lafiny ray aloha, tsy mety ihany nataony lahy iny. Tsy azoko koa nareo. Efa tratram-body omby zao mbola arovana ihany. Sy risaka tsy alehan'izany
le zaza zao no tiako tenenina tokony tsy nyroahany lahy tamin'ny andro alina mihitsy ary zareo tsy malailo an'ireny zaza ireny ve lahy ka eo angeny mampiasa ny saiko eto e ny zanako ny mampalahelo ahy amin'ny maharay miteraka a dia tsy nitombona ny saiko nampanirako-olona mba hijery andry zareo dia ahoana hitanao ve ry zareo tsy any amin'ireo ray aman-dreniny zaza ry zareo ny ankoatr'izay izy tsy arako mety nanaraka lehilahy any zany iny akaiko tokoa tsy manitra fa lavitra vao mamerivero tsy misy an'ireo zaza ny asana saina fa aleo fa anao fikaroana miadana ny amin'izay ahy tsy maintsy hitako ireny mahatahotra fa sao dia mba naninona any zareo ahita loza amin'ireny inge tsika e aleo fa jereko miadana ny momba an'izay a ohatraneny a dada voaroka tanyray anga to taitsa be tsy napozonao hoe ato a ay ny arahaba moa amin'io tsy vita kory dia fa aiza ry neny eo vao mody hoe neny a neny ay malahelo anay ihany eniko ange reny antso telefonanao reny milaza hoe salamy zay e patati patata e dada mifona aza latsaina tsony a efa be loatra ny fiainana nandatsa avelao ry za mba androso hoe tsy manana ny zava-tsinareo nge zahay very ary dada very ny zanakao mahandra mitsangany ianao teo tsy laiko mandoaly teo tsy Andriamanitra akory ka hitalaonao nareo zanaka angeny mahafoy anay ray aman-dreny e meo aty ny zavikeliko dia mandrosoa ry fifakely tsy hita masoko raha tsy efa ngeza be ohatran'izao misaotra dada neniko ny lasa rehetra inona zany ny tena tondihanareo avelao aloha zany ho andry dada efa firy tomaty ve moa tsy ny ona dia mbola eny ariko ny ataonareo angeny mandrerake tonga mitaraina milaza fa mijaly vetivety eo nefa tsy mahatra dia manaraka any any efa hita fa kizy dia mbola hidirana tsara aza ve afaka tany raha miteny an'izany asala amin'ny hoe manasaraka anareo nitokantrano tokoa fiafiana tsy laviko velively zany fa raha afaty kosa nefa eno areza ho any eny e dada nga tsy miasa sa miasa ka fa raha afaka pitsao vao mandeha mety ahemotro kely ndray ary raha mahita an'reto zavikeliko reto ah aleo ny dadabe miara milalao amin'ny zavikeliny zany moa reninareo lasa nitsy anany tsy efa ho avy izy zay ka aleo ary aloha mba hitsotsotra kely ry dada salamy inona ny atao anao azafady salama ary ay efa tonga ety tany amin'izao ny anjely le anjely aloha mbola tsy misy e akososy a enombiritra ay mbola misy lelan'omby sy henakisoa koa ao dia izy amin'ireo no mety aminao tsy misy ahoana ianao zao ny anjely manolahy eo ka kizy vaovao ato eny tompoko vaovao tokoa ka inona zany le atao sa ve lasopy tongotr'omby a lasopy atody misao composé mahay miasa bendry izany voky sady a mahita andry mba manova commande raha mise a ho be deto any farany lasopy fotsiny ake atao dia ataovy roa rahantsika mihinana e tena manahirana be zany koa aleo ny anao ihany ny entiko andray kosa tsy ho teloko rery inge zany aza dia manondra any eo re a vo niditra androany inge zay e
tena ilaiko be ty azy ty. eny ary rehefa inona ary nareo no tsy dehibe olona dia makatya dia mba miaraka mihinana lasopitsika. Ka inona aloha ny komandinao? iza aloha ny anaranao e mba valiomo e. Tena mbola be dehibe angeny olona ho raisiko ramose e. Mba lazao ny komandinao fa sao dehibe deto ah. Jereo ny patron anay efa mijerijery be. na tararo mba minioma aloha e dia ataovy tongotrombo le lasopy. Ok, tsy manana telefona dia izay ihany ny atao. Aleo fa alaiko vetivety ary. sy mba ohatran'izao ve akindry dia tsy manana telefona aza mandainga eo aronto koa aloha e iza ny anarandre ana 5 faly mahafantatra anao sa aza kosa ny anarako. Aleo fa omeko anao avy eo le numero ary ampiarahako amin'ny komandinao. ndao ary tsy maninona. Ary iza koa ty numero inconnu ty sa dimby mihindrana telefoninan'olona. Aleo hoe raisiko ihany aloha ka. Allo? Allo aiza ho aiza eto ambonin'ny tany zany ianao io zao? Fa iza koa zany? Taiza ny nahalalanao ny numero ako? Vady malalanao ihany ty e Jim. Efa nanadiny tanteraka ny havako. Jim? Fa taiza ny nahasoanao ny numero ako? Mitetika andositra foana. Very ianao raha izany ny tao an-tsainao. Ka inona ary nitetiavanao ahy e? Aza mifanelingelina raha ngaty a? Ay, efa tsara mpiantoka namany vonona mantsy. Tsy koa zany ny zanako no ilaiko. Aizy nareo fa mila mahita an-janako ah. Raha ianao indray zay ataonao any. Zanako ah, zanako. So de efa hitapy. Hatr'izay tsy nisy hoe zanako zao vao. Mila miaona aminao ary sahaza. Mila mahita azy roavavy kely ah. Ao ve zay? Taiza koa ny nahazahoany tony ny numanay e. Fiainako efa milamina tsara ty de tonga indray ny mpanakorotana. Tany amin'ny dadanareo no nakako ny numero anao. Tsy misy anakorotana anao zany eo e. Mila anjanako ah de ampy zay. Ary mila valy teny zao de zao ah. Tsy misy didinao amin'izany eto ry Jim. Afy sahaza kely malemilemy taloha. So de verinao ary hoe mbola any manakareto ka hoe isy atahotra anao. Hoay le ty e. Tena indingindrambo ty. Miomana ary fahita-bandy botondray ianao. Aizany tsy ho hitako eo anefa e. So adinonao fa mbola vadiko ara-dalàna ianao ah. De maninona? Tsy ahoako koa zany e. Za efa manomboka ny procédure ny divorce. Aleo taperina amin'izay ny antsika. Mazava? Nahita bandy milailay tany angany havako. Za kosa nahita papasosy. Anao divorce hony. Tena hoe? Se ataonao any tsy andandrora aminao ah. Na papasosy na inona fiainako zany. Tsy misy divorce atao zany eo e. Mbola tsy malala marina ianao ah. Tsisy rarahiko an'izany ah. Ataovy izay ataonao de aza mifampiantsoantsontsony. Reny ny olona nataonao rokalikako zao vao bela zao fahateo. Ary ianao tato ato izay to lasarasa saina be foana e. Anga misy olona saza malalako. Maninona ozy ianao? To tsy eto tany mihitsy e. Inona ny azoko anampinanao re misy zavatra mampiasa ny saiko fotsiny. Inona indray ary zany. Tantora aloha mba isy anampiko anao e. Vonina ny anampy anao raha mbola azo ny tanako atao. Resaka momba n'le rain-janako zany e. Nitereny taondry dada nangalana ny numako. Zany de miantso ana foana izy sady manao menace be mahakamo. Nahoana raha tao listanao rany de vita e.
ianao koa ty sy fehitsy mihitsy. Efa nataoko re tamin'ny voalohany aloha nataony numéro caché. Avy eo tsy nyraisiko tsony dia nitady nume hafa indray izy miantso ange tsy olana ry dimby fa reto zanako tadiavin'ny alaina no atao orako. Anga izy ty tany tsy misy fanjakany tsy afaka hakaka fahataniny azy ireo fotsiny izy. Ianao koa diso matahotra loatra ianao marina fa na ambiby ange zany olona izany sady diso koa zanaka miaramila. Ay kosa anga raha zanaka miaramila dia hoe tsy refesy mandidy sa mevy tena hoe tsy maty manota. Tsy hitanao marina ny azo fijaliana nampitondrainy zany taloha. Aza dia mandefa fisainana lavitra be aloha ndraso tiniana tsara ny tokony atao dia ho ity eo. Tsy te heritreritra akory korazy aky malala aza matahotra fa tsy maintsy mahita solution tsika. Engany aty avy anareo rakizy ho avy dada mandrosoa. Manahoana nareo? Salama tsara anaka. Nareo manahoana? Salama izay ka. Lasa nandeha nilalao any izy roa vavy. Andraso fahatsoky rehefa avy eo. Ka maninona moa zao ny tsy mba niaraka nareo mivady? Mbola nisy zavatra tsy maintsy nalehan'ny neninareo misy vaovao manahirana zay io nandehanako makety io. Fa misy inona ry dada? Tonga tany an-trano jim mamy sady tena mivatravatra be dia akan'izany anao n'izy na melilady be tao aminay. Ndray dia inona ny tokony atao amin'izany ry dada? Izy koa ange ka tsy mitsahatra ny miantso afoana tokony tsy nomenareo azy koa ange ilay numéro ako Ka iza moa nanampohan'izao tamin'izy tao aminay voalohany ange ny talao be ohatrany hoe tia hitanjanana izany nitomany be tsy hitanay mivady izay natao. Aleo ihany numéro any nomenay aleo saza manapa-kevitra avy eo. Dia amin'izao nge izy mandrahoana hoe akazy roa miantso foana tena aleo tanteraka azy nahoana mora mivoapiso ianao izy tany aminay zay nge ka nanao be fiavy be tsy anaiky an'izao hony izy nitereny fotsiny izay anome ny adresinao nikika be reto zandrinao ka inona naitra ny manodidina nitangorona ny olona zay izy voalasa ny ala teo. Lantro lozinina rety nanao anditra fotsiny le ry tena enjanaka tsy lambotin'ny olona ny anao aiko mbola iverina azy iny ary amin'izay mety tsy anaiky tsony. Zay no mampiasa ny saiko eto ry dada fa dia tsy omeko azy kosa aloha ny zanako olona tsy vanina menakavy reny. Le rainy miaramila no mampizesta anazy eo izy angahony tsy malala olona izany foana koa nge ny teneniny amiko eto koa ranga tsy misy anaiky resy tsy miady zany mila mitady vahaolana faran'izay aingany ianao. Tena marina ary ndanatsoa izy roa tsy ahatra be atsinina. Vetivety ary tsika koa dia efa rindresaka teto fotsiny any sady vity kafe kely. Way Jimmy tsy voatona ve ianao? Tena olona tsisy saina. Olinona koa atony aizako olona ty amin'ny sisiny tsara dia itsiny fotsiny. Tena tsy mahalala fomba ka tsy naninona veloha ianao tsy naninona saingy raha nisy kely iny ratsy Way Jim mbola ianao ihany mbola aiza nanaovako anareo menakavy mafy be ngala ohatrely tole ty efa nandona olona indray no miseho milay be andao andeha ka iady amin'ny olona dala ve aza mifamahalobetsaka akory fa andao andeha zay zany mihitsy dia anao iny la ary to mipotsipotsina be tsy leritsika zany ary fa efa navaiza moa nanadalany lany vadiko samy bandy ange
tairo zay atao vasy tsisy olana ory dimby zay revenlahy dimby Ela. mengafy moa ay e andao re aloha tsika andeha mamenatr'olona fa ndao andeha ialahy zany le mpandositra tidy ha ndao andeha sady mpamony vady eo ela mibotsombotsiny eo feperikely mivava ry zoky a tsy kobonareo marina hoe izy zao bandy manolonanareo zao etsy entanareo vavonina ny aty e vady vady efa miakatra tribunal ny divorce frera ary mba misy isaina ianao ry jim a eo dia miendrika adaly eraky ny tanàna eo miomana tsara e resahana moramora tony tsy mety etoko amin'ny herisetra amin'izay io rangah eny ary ifanjevo etotsika ndao andeha ry dimby a manahirana amin'ny masony olona manambany tenysika raha mbola hiady aminy eo lasa mitovy ny vo aminy fa ndao mila apetraka tsara amin'ny toerana tokony isy azy ny olona tala totonka ndao re lasa koranganareo a ndao mbola hifankahita foantsika na hoela na hoaingana enao kory sa aza mana tena ny adany zany potehako tsikelikely ny fiainanao tsy nisy ny pika io tenin'ny jim farany io tsy nataony avy miaina izay menakavy nataony antsojay ny fiainako misy fotoany dada misy mamono sy misy mandrahoana foana dimby aza moa mahita ny tsy fahita mihitsy alainy any am-pianarana izy roa vavy ataony forse fotsiny ao am-pianarana dia entiny miaraka aminy izy roa vavy ariva be izy vo miantso aho hoe alaivo eto amin'izao za aminy io ila ho fatiny tebiteby nataony izay nahitana ny tranonay tongava ny tampoka any an-trano izay manao mamy be izy ary dia tsy manaiky raha tsy mijanona matory mahita n'izay mamono mamelonady mikafy ary ny loza dia forseny fotsiny ahy iray aminy tena hoe manao anterisetra mbola vato no ny aka tsy maintsy manatanteraka ny filana izy nisy fotoana mba nasaiko natory taty aminay dimy motsy loza no hita ny famono izy roalahy gidra be tsy misy toy izany tsy misy masoandro mihiratra ny fiainako potika ary ny mangidy indrindra dia ity niakatra tribunal izay fitasoma tsara le divorce lasa ny kartan'izy roa vavy izy mantsy mananantom-pivelomana ara-dalàna tsara dia afaka mamelona azy roa kely mety nanindry vola sy nalala olona ihany koa izy ny rehetra tandoko sy ny aretako avokoa le zanako kely ny sorina teto anilako kosa reny mba any arenako le mbola mampitsoro tsy misy dikany amiko tsony ny fiainana tsambena ny masoko fery raha tsy loatra tia anjara ny soritako tsy mety miposaka mihitsy le masoandro-piaina ahoana dimby efa manao hoana nareo ato izay non dada salama e nareo any no manao ana zay reratsaina rera-batana e zako ary ty very fanambola velonako ao ihany ve sazy zay efa nainy olona sa tena efa hoerinandro izy zay tsy ny sakafo e rano maso be tsy azo ataony iny amin'ny alina tsy matory fa mivadibadika fotsiny tsara be izy ao e maty asombony aiko zay mivady koa ary ao
Farafahorinako zaza tsy mana-tsiny reny moa dia sarahana fotsiny noho ny ataon'ny ray aman-dreniny. Zao no atao hoe tsindry azo lena. Fisaka tokoa ny rariny atodiny ady amam-batitsika. Nga hitatsoa ty fiainany ty. Sendra se ray tsy mifaditrovanatsika. Ny momba ny saza indray aza mananareo fa tsy maintsy anao zay farahiriko ahy. Ikariko avaolana mba amerinana azy rokery. Na hevitra mety zany. Raha misy azonao atao dia mba hampio zahay. Za io zao latsain'ny nenina mihitsy. Andala-pikaroa mba olana io zao latsain'ny nenina hoana koa ianao. Avy amiko avokoa ny anton'izao. Azoko ny tianao ambara. Aza manamely tena toy izany. Rijima ny tena loza. Raha tsy nitereko nanambady any fatsitran'olona iny zanako tsy mba nijaly. Takizay nitezaina ihany ny zaza dia natao izay nahatafita ny sahaza tamin'ny fianarana. Ndrisy mantsy tena mahatomboninahitra tokoa ahy. Raha miraraka tsy azo rafontsony zany. Aleo izay andaminana ny sainy sahaza ny mpanjinina. Mila fanohanana be avy amintsika izy. Nanao didiko felehibe any zaka nanao tao foana. Tsy napoziko toy izao ny afaran'ny tantara. Potika, tena potika no avin-jana. Aoka re zany hoany ny efa vita dia vita. Ary andao mandrosoa. Ndao any amin'ny sahaza. Lasa voky ny resaka eto tokotany ianao. Mba hangaviako anao dia mba karakarao tsara io zanak'io. Omeo fitiavana izy. Maro loatra ny sedra sy ny otakotaka nazo anazy. Tokony meko anao ry dada. Matoa mbola eto dia vonina nampy sy hanoana azy hatramin'ny farany. Vonina ny ary ady aminy. Tsapako mantsy fa mbola maro be ny ady miandry anay. Misaotra anao anaka. Nahoana reny tsy mba olona toanao ny fanotsy taminy hatrany am-piandohany. Lasa mametsiny an'Andriamanitra tsika. Ary efa foana ranomasonao ka ataovy endrika falifaly no manatrika ny sahaza. Tsika tokony mampiseho saina matanjaka aminy. Marina zany anaka. Ary io manandeha ho aiza ny malalako? Aleo sa malala mba hakarivotra kely any ambany vohatra aloha. Tsy mampaninina anao ve? Ay ve. Tsy olana amiko zany ka. Efa saika hipropozy anao an'izany mihitsy anie izahay. Raha sitraka ao dia aleo miaraka tsika sa ka raha mety re dia aleo za rery aloha ny andeha. Azo omena tsiny fa mafy loatra ny mahazo Eny ary moko. Raha izay no anampy anao. Za koa efa somary kelikely ny solde ny congéko Saza. Courage aky malala. Za hito foana. Efa be re ny vitanao aleo andeha rery sady tsy ela be izany ho any. Justa herinandro fotsiny. Fa zao tandremy fotsiny manao tao foana any ianao. Saingy tsy vahaolana ny famonjam-po matoky anao ary malala. Eno tokony omeko anao. Akarivotra kely fotsiny dia izay. Dia angina rehereto indray zaniko. Ny manaingana ary dia aterika anao dia aza donoina ny miantso anao rehefa misy vaovao indrindra moa izany momba n'ilay fanarahana an'ilay didy iny. Eny aky malala aza manahy. Andrasako any an-tokotany ianao. Dia tonga dia entiko reto entandreto. Ay. Valaka zany. Tena manao toto hafa mikandra. Sofa tsy eo sahaza amin'izao fidiko alina lava izao. Hitako eto sady ny tebitebany. Tsapako efa mba tonontonony foana aloha. Efa nanamafy aho hoe ho tafiditra anaty famoizam-po izy. Marina mafy azy aho zany. Soaroa le malalako fa efa otra pitso andeha mba haka kely eto anao ka efa tsy mikandra ihany tsiny na rapitso. Mba ameo bekisa lehibe iray ho azafady.
aleo ty ray ty ihany no ataoko dia mody aka ny andro ty efa mialina ary tsy tena izy mihitsy ty jimy io fa hitany aly ty iny fa nitsangana manatona maka ty le ty marina mafy tsy anatitra ady eto indray io filinina ny saikalaina problema indray no hita eto ndrafilako marina ary aizany ankizy milalao vovoka irery maninona koa ary any fanotsy tamin'le ty le za zany efa kama ny resaka izy ty voninkiady be mihitsy elany zany resahako zany le ty tsy le toloha zany lany fitirika be fotsiny mba mipetra tsara letsy tony tena sovazy izy zany lazainy lafa sovazy tady angala aleo miala fa ty oatra nitahaka misy aromotana tsy misy miala zany le ty eo ahita bandy ala androany inona ihany ny la ty tsy efa azo lany zanak'elako mbola inona indray bay le tsy alany anako ela indray aloha de tsy amelako moramora eto zarako azy ala azoko amin'ny andro alina tafiditra ato anaty vova ela am'izao ny fatany lasa isa no alay ny fianaka amseto raha de akoho angahano von'olona fatany ka aza be taimbavaly ty inona la ay maty amarina kay tena marary ny tontondro iny jamela tanteraka amin'masoko mbola iza nefa nanaovako an'la zany kotatazany le ty kay ino ny tiatanao reo ty ka mitady ela ohatrza la kay tary ty mbaba atao any de ampidirao anaty fiara ao tao iala eto any io ataotsika amin'ny fanaovana azy ndray aminareo mitondra ny motony io tsy azo janona eto io mantsy zany ny vola de tapeny ny mason'izay nahita de andao iala rapide maty ny anarany lany io finoko elahy de avy eo ariko miaraka amin'ny moto am'izay ozy ny olona hoe nanao accident tady olany lahy niditra tamin'iny vatoko iny soroko tsy kelikely aminao ry saza ny olona maminao rehetra am'izay ianao mijafajafa soa mafy zao ry dada tsy tantoko tsony tena tsy tantoko mahery zanaka atao hoana fa zao ny lahatra reraka be dada ory loatra ny fanahako reo arena sarobidy tamiko nalainy olona ankiriny zao ndray ilay andry ny akinako ny lava maty timby tsapako tena tsapako ny fahorinao fa aza de manary toky ohatran'ny hoe miangavy anao miangatra sao Andriamanitra sao ny karazam-pahoriana rehetra efa hitako avokoa tsy mba nahita mangirana mihitsy ny ary dada ny olombelona rehetra re samy manana ny anjaraka poka mangidiny ny angatahako aminao de mitsakafo foana apetrao eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiaina leo ny miaina tena leo tsy matimaty foana zany dimby maty nisy namono izy ry dada angamo tsy hoe mamy be izy de nanao accident tsy hoe nidona tamin'ny vodirindrina n'le moto fendratra ny vatany dimby tsy hanaovina any amin'ny fiainany zany raha hitondra moto lavitra be izy tsy hanao mamy zany mihitsy fa de etraketraka ny tsy matahotato zao tao anaty moto aza mbola feno tavango toka be de beko napetrakolony zany haiko tsara raha nitoetra ny dimby tsy mahavitan'izany izy avy aloha ny polisy nanao ny asany aoka ianao tsy jabajabaka amin'izany tsy avelako vitavita mora kosa aloha zao ry dada inona moa ny tsy ny dimby nahoana izy ny teny fonofonoina fotsiny tsapako mihitsy hoe mody adalabe le polisy manao ankety aleo zany hoany aleo atrehana aloha fahoriana zay aloha ny ataoko rehefa tsara le venana ny maty tsy
tsy maintsy ianao fanadihadiana lalina ny amin'izao ah. Hito eny tena tia le trano raha ny fanondroan'le namany. Ingany mba ho aty le tsy vaniny iny. Efa matetika be izy ozy le namany makaty tanahy. Tsy ireo sao dia mba aty izy amin'izao. Ny aina solon'ny aina ry Jim voapotika ao tanteraka ny fiainako. Tonga eto amin'ilay trano ihany ah. Ohatry toa tsy mihidy akory izany vavahady izany. Ay re tsy variana manao domy retsy ny namany. Aleo ranga tonga dia hitsorika ainganaka ao an-trano ah. Mangina be ato izany. Aleo aloha mailo ihany sao dia mahita loza eto ah. Io misy efitra ray sady mitanily izany varavarana izany. Misy basy eo amin'ny latabatra io. Fiainaninona izany ny ato. Ny basy mipetrapetraka fotsiny. Tsy misy rarahiko an'izany fa aleo ampirimiko ty antsy ty dia io basy io netiko. Tsy haiko mantsy izay miandry ato. Andraso hiditra moramora amin'ity efitra ty amin'izay. Ohatray zaza Aiza ny ataony ty aty? Aiza izany ny zanako amin'izao? inona izany le tonatonananao aty? Ilozanao manao lavia aty fotsiny. Lehilahy tsy manjary faty. Taiza moa no nahitanao ny taty? Mitady problema mihitsy ianao aty ah. Eo akisa ery fa tao misy trondro diso lalana ty ah. Diso lalana? Ahita ny vrai visage ko amin'izay ianao androany. Tsy misy mihetsika eo ah. Anio ny amaranako ny tantaranareo. Ahoana koa ary natafiditra ny tony tato? Manao tandrevaka akory le rony ah. Sady toa manana basy le ty e. Tsy le... Eny Andriamatoa, le basy tao tokoa ty. Ah? Ty no amaranako ny tantaranareo. Aleo fa ifandamitsika e. Apetrao aloha iny basy iny. Maninona? Misy baly iny. Tsy hainao aneny mampiasa an'iny e. Aza miany fiainana mory zaza. Siny mampiasa an'ity ve dia tsy ho haiko e. Ary andraso ary ho asehoko anao tsara ny fahaizako mampiasa azy. Oka. Ifandamina ha? Moramora nga reny nataonao ana reny. Oka re. Aleo ilamina. Sisy milamina izany tsony eto ry Jim. Averiko izy roa fa aza manao an'izao e. Ay, mba matahotra no faty ihany kay tonjo lamboto tony. Ampafino ny fahorinana ampitondrana anazy zao e. Enao ary tonga dia ho ataoko maty. Zaza miangavy re ah. Non. Ao fa saiko ateriny dady izy roa vavy. Apetrao. Afaka averinao koa ny ainy dimby. Haiko angefa ianao no namono azy. Nga ianao raha zanaka miaramila dia hoe tsy azo atao ninina ha? Tsy namona ny dimy izany ah e. Fa izy ary? Accident tamin'ny moto no nahazo azy ka inona indray ary. Ka ahoana ary moa izany nahafantaranao fa accident tamin'ny moto no nahafaty azy ha? Tsy misy rebirebenao eto. Aleo taperiko ny aminao dia izay lalany ihany manane. Raha velako velona mantsy ianao ah. Fantatro fa tsy ho afa-po mihitsy. Ary mety ho vonoanao daholo izay menakary. Be loatra ny raha tsy vitanao ry Jim. Tsy mendrika ny ho velona tsony ianao. Aza mandoto tanana amin'izany ho ahy ianao. Resa be izany. Haiko tsara raha ny toetsainao. Amin'io tsy voataizanao akory ny zanako nefa alainao akeriny any amiko fotsiny. Ny amin'ny dada sy mama zareo. Tairy fa averiko. Ela be izany fa aleo tifiriko fa manjary manenina. Nikatra satria namona ny Jim sy ny olon-tiany. Tsy afaka ny foko raha tsy maty ry zareo. Haiko hoe raha mbola velona sy ny ry teny Jim
tsy anaiky fa dia nitady lalana foana ampitondra alahelo ahy. Be loatra ny zioganendiko taminy ka nifaranako tanteraka. Tsy misy neniko na dia kely aza. Ny neniko dia nanaraka lalandiso. Tsy tandriko, tena tsy tandiko. Feno loatra ny kapokako ka nitobaka. Marary tamiko loatra ny nanesorany tsikelikely ireo olona mamy mifoko. Haiko fa ratsy ny safidiko. Rehefa lehibe reto zanako, mety tsara avokoa. Hanome tsiny aho hoe izany namono ny rainy. Fa tsy maninona. Aleoko lavitra mizaka n'izany tsiny izany. Toy izay ho mandry andriranantsy andro manalina raha mbola velona teo foana izy. Aty amponja zao. Tsy hoe milamina, tsy hoe sambatra fa tony kosa ny fanahiko. Afaka ny tebitebiko. Nateriny dadany Jim taty tanahy ihany izy roa vavikely. Tsy reto zazy reto izy no ifandraisantsika lava eto. Feno ny afaliany dada sy neny misy azy roa kely ao. Adinin'izy mivady tsikelikely ny fahoriana mieritreritra hoe migadra. Eny, migadra mandritry ny 20 taona. Tsy namelan'ny dadany Jim raha tsy nilendika lalina. Sazy faran'izay enjana ny nahazo ahy. Tsy navelako ny sahirana hamoaka taty amponja intsony dada. Ho lany vola eo fotsiny nareo ia. Haiko ny toetra ny dadany Jim, tsy anaiky moramora n'izao izy. Sakaiko ampitiavana ny ziokako. Vitaiko ampifaliana ny saziko. Zao no anjara tandrify sady sahaza. Inoko kosa nefa fa teo ampandrenesana ny tantarako ianao dia nahainy sitona lesona. Miangavy aho. Anjarahana ny lalandisiko. Raha niaino sy nanaraka tsara ny anatry dada sy neny aho, tahak'izay olombanina sy mendrika. Eto am-pamaranana anatra foy nefa mahafonja no apetrako. Aza tia mamaly foana. Mila manana sofina mahay miaino. Ary koa menara tsara mba ho lasa lavitra amin'ny fiainana. Mahaiza mandray fanabeazana mba ho tonga olombanina. Saza Nosoratany Njara Soa Miora Lalaina Patrisia. Novelominy Onimiatra Nirina. Niaraka tamin'ny Arliva, Andro Robel, Tahina Nantenaina ary Miaja. Tovorazana mamonjo no nandray feo. Anjariliva no nanantotosa.